Androany no ankalazaina maneran-tany ny fanajana ny zon'ny vehivavy rehetra, ireo izay miezaka miady ary mikiry amin'ny fiainana. Ny lohahevitra amin'ny taona ity dia hoe ho an'ny vehivavy rehetra sy ny zatovovavy, zo fitoviana ary fanomezana hery izaka-tena. Io lohahevitra io dia tsy hoe teny fotsiny fa antso antsika rehetra hijery akaiky ny adidy sy andraikitra tsy maintsy tanterahantsika amin'ny fampiroboroboana ny fizaka-tenan'ny vehivavy na eo amin'ny sehatry ny asa na eo anivon'ny fiarahamonina. Androany dia atolotra ho antsika vehivavy rehetra izay miasa andro manalina ho an'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny asa tanana ny fakasitrahana. Isika ireo no lazaina fa vato nasombotry ny tany na lazaina fomba tsotra hoe nasombotry ny fiarahamonina. Ao ianareo vehivavy mpitaridia, mpandraharaha, mpanao sakafo, mpampiofana, mpanao asa tanana sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ny asa hikelezanareo ainy dia mandray anjara lehibe amin'ny fampiroboroboana ny toe-karentsika sy ny kolontsain'ny firenentsika. Ny fampizaka-tena ny vehivavy dia midika fanomezana azy ireo fahafahana mivelona amin'ny alalan'ny talentany sy amin'ny alalan'ny fahaiza-manaony. Midika ihany koa izany fanomezana sehatra ho azy eo amin'ny fiofanana, eo amin'ny famatsiana ara-bola ary eo amin'ny fanokafana lalam-barotra. Fantatra fa miatrika sakana sy fanamby maro ny vehivavy, saingy miaraka amin'ny fahavononana sy ny firaisan-kina dia azo atao tsara ny mandresy izany. Amin'ity andro an'ity tsaroantsika fa ny fitovian-jo na ny miralenta ho isika malagasy dia tsy safidy fa zo fototra tsy maintsy tanterahana. Mila potehana avokoa ireo sakana rehetra tsy ahafahan'ny tovovavy manatratra ny tanjony ka tanterahany ny nofinofi. Androany manome voninahitra ireo vehivavy malagasy rehetra miasa ho amin'ny avy Madagasikara isika. Tsy hoe faniriana fotsiny ny fitoviana fa fanalahidy ho amin'ny fandrosoan'ny firenena iray manontolo mihitsy izany. Ao amin'ny asa tanana isaiky ny vokatra ny foronina dia misy tantara. Ny tantaran'ny kolontsaintsika, ny tantaran'ny hoavintsika. Manohana ny vehivavy dia midika hoe manome lanja ny lovantsika, ny maha-malagasy antsika, ny harenantsika sy ny maha-izy antsika manontolo. Ho an'ireo tovovavy rehetra, sahima no fiainana ho avy tsara kokoa. Ny sehatry ny fizahan-tany sy ny asa tanana dia ahafahan'ny vehivavy mivoatra sy ny fanohana. Ny fanohanana sy ny fampivoarana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny asa tanana dia fanorenana ho amin'ny avy Madagasikara. Mila vehivavy mpitarika isika, mila vehivavy manafao isika. Ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy rehetra, eto isika miaraka sy ny fanalavitra ao anaty firaisan-kina. Ry vehivavy malagasy, isika rehetra vehivavy miasa ato amin'ny ministera, ianareo rehetra vehivavy misehatra amin'ny tontolon'ny asa tanana sy ny fizahan-tany natao antsika rehetra ity andro anio ity. Ny tenako manokana dia miady manampy ny vehivavy amin'ny fizaka-tena sy ny fitovian-jo ary manampy ihany koa ireo vehivavy izay tratry ny herisetra amin'ny fiainana andavanandro. Ka eto ny tenako dia mahatsiaro manokana antsika vehivavy izay resy amin'ny herisetra maro samihafa hitraka sy hizoro mandrakariva ary ombantsika hatrany ny finiavana sy ny herim-po hanohizana ny lalana makany amin'ny fitovian-jo sy ny fizakan-tena ary hiara-hiasa itsika na tsara ny tontolo iainan'ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Ombantsika mandrakariva Andriamanitra amin'ny ahatongavantsika amin'izay tanjona izay.